Eo amin'ny vaovao samihafa misongadina tsy hita popoka amin'ny omaly ny ankizilahy iray 5 taona monina eny amin'ny fokontany faravohitra avaratra Sabotsina Mehana. Velona iay moa ary mandefa antso noho izany ireo ray aman-dreniny. Zazalahy iray 10 taona no tsy hita popoka nanomboka hany alarobia 7 mars rehefa niala tao an-trano ny atoandro. Tsy nody ny alina ary hatramin'ny andron'ny alakamisy hariva dia mbola tsy hita izay nisy azy. Efa nanontaniana avokoa moa ireo namany izay niarahana lalao taminy fa ny maraina ihany izy ireo no tafaraka farany raha araka ny voalaza. Eny amin'ny fokontany faravohitra avaratra ao amin'ny komina Sabotsina Mehana ny trano fonenany. Akanjo sous-vêtement mena sy pataloha mainty no nanaovany ary tsy nanao kapa. Mainty fihodirana izy, Ferdinand moa no anarany, tokony 2 metatra sy sasany eo, marihana fa salama-tsaina sara izy ary tsy misy olana eo aminy sy ny fianakaviany. Efa nametraka fitaraina eo anivon'ny brigadin'ny zandarmerie Sabotsina Mehana ireto ray aman-dreniny Ferdinand ary efa nanao fanadihadiana ihany koa ny avy eo anivon'ny zandary. Ingaviana moa izay mety mahita azy mba hampandrehy ny zandarmerie-pirenena.